Rahavantsika rehetra amin'izao alarobia fa 20 ny volana aprily 2024 zao. Matroka tanteraka ny lanitra gasikara. Sedra fahasahiranana lalina ny vahoaka malagasy. Maro de maro ireo marary ny valanaretina Covid-19 ary koa betsaka ihany koa ireo namony ainy ny valanaretina. Tena mampalahelo de mampalahelo tokoa izany satria efa fantatra hatrany am-boalohany, zany hoe prévisible fa tsy maintsy hitranga ny toe-javatra sarotra tahak'izao noho ny atsirambina izay nataon'ny fitondrana tamin'ny fanidina sisy tany tara loatra ary koa ny fandanin'andro tamin'ny resaka tambavy izay sady tsy niaro no tsy nahasitrany. Zavatra tsy azo ekena ary tsy rariny satria nanana de nanana tokoa tsika ny enti-manana ny asehana ity valanaretina ity. Trosam-bahoaka 1 milliard de dollars no natokana tamin'izany fa dia lanilaniana foana nahodinkodina tsy hita izay nefarany dia izao no manjoa ny firenena. Maniandry vahaolana mitombona sy mba hanome fanantenana ny vahoaka raha miandry ny kabarin'ny filoha, vahoaka izay efa lany fanahy sy tsy mahita ho sarangodina. Dia inona no tranga? Nanondrana indray ilay filoha mivadika atidoha. Toeram-pitsaboana fanafody vaksiny no nandrasana. Inona no natolony? Hôtely de luxe lafo vidy tsy takatra amin'ny malahelo ary fasana. Tsy haiko hoe inona loatra moa dikan'ity hoe fasan'ny firaisam-po ity. Fa de tsy rariny, tena tsy rariny ary mampite-hiteniteny foana fa dia tsy misy vidiny amin'ity filoha ity mihitsy ny ain'ny vahoaka malagasy satria tena mampalahelo sy efa tsy fidiny ireo maty fa ny sisa velona zay no tena tokony keonandoha hoe amin'ny fomba ahoana no hanavotana sy hanampiana azy ireo, zay vao miresaka fasana. Zany efa zavatra efa dernier recours zany fasana zany. Proof zany fa efa milavolefona ity filoha ity zay samy eky ny fahadisoana sy ny faharesena satria efa be loatra ny vava nataony. Aprimoany ny ampoponao na mela izao de izao fa tsy lalaovinao ohatr'izao ny ain'ny vahoaka malagasy. Tsy nihoatra ny apotaka ny CVO, ny lokalokana ho anavotro zao tontolo zao. Kanefa jereo, izao no manjoa ny firenena hoentinao.
ary ny loza amin'ity filoha zay mampidoza ny vahoaka, zany hoe tena danger numéro 1, danger public numéro 1, dia izay tsy fiekeny diso zay tsy fampina eritreritra na inconscience, ka tsy ampy anao ny CVO, efa fiasco ny fitenenana, zany hoe zéro, tsy nitondra inona na inona, fa de mbola ho ampina ED1 indray, zany hoe tsy mety takatra ny ati-do kelinao fa tsy adapté na tsy mifanaraka amin'ny valanaretina na épidémie, indrindra moa ny pandémie, ny tambavy na CVO io na CVO plus io, ty koa mbola misy ny ED1 zay ekena fa mety manana fahefana manampy fa tsy ampy hisakana ny valanaretina, ny otrikaretina, zany hoe tsy mifanaraka velively amin'ny ady am'zany hoe épidémie zany. Raha oharitsika de ohatry ny atody ampidina amin'ny vatolampy na ny saka ampidina amin'ny liona, ary ny sary tena manome azy de ireo pompier gasy, ireo mpamonjy afo, hitatsika fa de rehefa tonga izy reny de zara raha misy rano tsifitra raha mavita 2 metatra 2 metatra de atapitra levona sy may ny rehetrarehetra rehefa ny zareo no atsona efa tara loatra, ka tsy misy afan'izay ireo tambavy sy fanafody nentim-paharazan'ireo raha entina iadina amin'ny valanaretina zay tsy manam-paharoa ohatry ny ty indray mitoraka ty. Manana fahefana mitombo haingana de haingana ny otrikaretina, ary fandinihana dia avo roa eny ny fitombony, indrindra moa fa le variant, ary rehefa mitombo haingana de haingana izy de mifindra haingana de haingana, avo roa eny koa zany ny fifindrany, ka izay no tsy mampisy asany ny fanafody sy tambavy tsotra, fa tsy misy afa-tsy ny vaksiny, de ny vaksiny rery ihany no azo antoka ahafahana misakana haingana ny fianaka ny valanaretina. Manoloana ny urgence sanitaire na ny amena eran-tany dia vita haingana be ireo vaksiny ireo iarovana ny ain'ny olona, zany hoe mbola misy tsy tomombana kely, mbola misy effet secondaire, satria raha tokony 10 taona farafahakeliny no anaovana fanafody iray na vaksiny, de herintaona mahery kely monja ny namboarana an'ireto, kanefa efa nisedra sy nandalo ny fepetra ahazona mampiasa zany mba ho azo antoka i sécurité matoa ampiasain'ny fireneny rehetra tahaka zao. Ny tombontsoa zany no jerena fa tsy ireo accident kely vitsivitsy, satria raha ny tombontsoa zany hoe fahazoana hery fiarovana ho ana olona amanampy sisany, dia etsy an-daniny misy olona ohatra tamin'le vaksiny AstraZeneca dia nisy ny olana sy lalandra any amin'ny resaka lalandra hoe tsetsina na atsoantsika hoe thrombose nateraky ny vaksiny, zany hoe tsisy afa am'izay koa
lay vaksiny anankiray hoe Johnson Johnson zay nahato tovy amin'ny AstraZeneca iny, nahato nireo firenena sasany ny fampiasana azy, nandiniana kely aloha hoe ahoana, fa rehefa natao ny totaliny dia ny tombotsoa, zany hoe mibénéfice no betsaka lavitra noho ny risque, ary zay ny tokony tsarovatsika fa tsy misy ny risque zéro am'zany resaka fanafody zany, indrindra moa fa ny vaksiny. Ka eto dia naheno sisio fa io vaksiny mitovy amin'ny AstraZeneca zany hoe le Johnson Johnson no tetehiny ity fitondrany ity ho ampidirina sy ho afarany eto amintsika. De hitantsika am'izany fa any amin'ny zavatra misy olana foana na de misy safidy zavatra fa azo vidina ihany amin'ny tsy izy foana no lalany ity fitondrana tsy mahavita azy ity. Ka misy ariana conseil-tsika menakavy dia ny fitandremana, ny fiarovana, satria misoroka ny fanafodiny voalohany indrindra, efa tsy manana atolotra ho antsika vahoaka intsony ity fitondrana ity ankoatra ny fasana. Ny hôpitaly efa feno, ny fanafody tsy misy, ka ny voalohany azo antoka indrindra zany ho antsika zay mbola ambany tahin-janahary ka mbola salama dia miarova teny, miarova teny. Zay ny zavatra tsotra sy mora indrindra, de miaro vava, na masaka moa zany ny tena mitombona, sy ny elanelany tsy mifangaro amin'olona maro, ezahana mba miatakataka zany rehefa betsaka ny olona. Tsy mitombona ary tsy azo antoka ny fanaraha-maso ity valana aretiny ity eto Madagasikara, satria hatramin'izay heritaona niandohan'ny valana aretina izay ka mandrak'androany dia vitsy de vitsy ny fitiliana natao. 170 976 no test na fitiliana mbo vitatsika hatramin'izay. Raha atao entina eo amin'ny firenena, eo am-ponina ny vahoaka, isan'ny vahoaka malagasy 520 tapitrisa zany, dia aotra faingo 720 isan-jato, zany hoe tsy olona iray akory no vita testa ao anatin'ny olona 100. Ka tsy magaga rehefa manao testa maromaro sika, ohatra zany tamin'ny Maly dia fitiliana 13,100 no natao, ny 700 tamin'ireo no cas positif. Zany raha mbola tsy fantatra ny fahadisoana eo amin'ny resaka hoe testa tsy fiable sy ny karazana, betsaka de betsaka zany. Raha ny taux de positivité zany a de efa mahatratra 530 isan-jato, zany hoe ao anatin'ny olona 100 de 530 no cas positif. Zany hoe zay tsy atao testa ihany zany no tsy positif raha ny tena marina, satria raha hoentina atao projection zay telo 530 isan-jato zay no hoentina makany amin'ny vahoaka 520 tapitrisa, de efa 5 hetsy sy 7 tapitrisa zany anohany no mitondra ny otrika aretina eto amintsika. Zavatra be ary zava-doza tena mampanahy tokoa izany. Ny taux de positivité dia efa rozy filaza azy raha vao mihoatra ny 10, mihoatra ny 10. Raha vao
mihoatra amin'ny folo zany de efa mena, faritra mena, dika hoe efa misy danger, misy loza io resaka positivité, taux-na positivité ny antsika efa 35%. Efa tapitra mianaka ny valanaretina ny dikan'izany. Ka averiko fa tsy miampy ny hôpitaly, tsy ampy ny toerana fitsaboana, tsy ampy ny fanafody, ka dia misoroka ny fanafodiny de mitandrema amin'ny mesure barrière sika menakany. Ny fasana efa nosokafany ny danadana fa aokatsika tsy hanahany, fa ny torohevitra amintsika kosa de raha ho faty isika vahoaka de matesany io mpitondra sy fitondrana tsy manjary io. Tsy tambisaina ireo marary etsy sy eroa, ny maty tsy lazainy intsony. Any ambanivohitra dia maty mangingina any ny olona, tsy mahatakatra hôpitaly, tsy tafakatra mahazo fitsaboana ny ankamaroany. Ny ao amin'ny serasera de raha mahita na amin'ny télé zany na amin'ny Facebook fa de maro de maro ireo olona ndaosa ny fahafatesana noho nyity valanaretiny ity, na manan-karena io, na manam-pahefana io, na iza na iza. Fa ny tena mampalahelo dia betsaka ny tanora ary taona midina ambany de ambany ny taona ireo olona tratran'ity valanaretiny ity zao amin'ny resaka variante, satria any amin'ny 50 taona, misy aza zaza mbola vao 30 taona, vao zara 20 taona de efa tratran'ity valanaretina sy maty n'ity valanaretiny ity. Ny hôpitaly lazaina fa manara-penitra sady tsy misy oxygène secours, tsy manana bouteille ambony zany atao hafa secours, no koa tsy manana groupe électrogène hiatrehana ny délestage, ka reny efa ny rahantsika nahita reny fa maro no maty tao amin'ny hôpitaly manara-penitra. Ka reny le resaka CTC mijery an'ireny le hoe fitsaboana vonjimaiky reny dia tsy fitsaboana reny amiko fa resaka maltraitance hoy fitenena, zany hoe petatoko zara raha vita. Tsy anjaranao no faty rehefa tsy maty amin'ny toerana ohatr'ireny ianao, satria zany resaka cas grave zany de efa averiko eto ihany fa ny 5/70 isan-jaton'ny olona soranan'Andriamanitra dia tranga maivana de maivana, zara raha misy soritra aretina na tsy misy mihitsy ary nefa mamindra. Ny 20 isan-jato no tranga atonontonony, zany hoe rehefa tsy sitrana ao anatin'ny 7 na 8 andro ianao de miisaka makany amin'le tranga atonontonony manomboka amin'ny 7 ny olona. Rio de azo sotranina soamantsara ny ankamaroany amin'ny alalan'ny fanomezana oxygène, fanomezana antibiotique, anti-inflammatoire ary anticoagulant, efa fantatry ny rehetra. Fa ny 5 isan-jato dia tena hoe cas grave. Zany cas grave zany de avy hatrany de tonga de misy fahaseforana, tsy araka ny lazain'ny filoha fa mandainga le filoha fiteniteny foana zavatra tsy fantany, laza hoe ny rehetrarehetra zany de tonga de mivadika cas grave daholo. Zany cas grave zany a dia mila
oxygène, zany hoe efa latsaka ny 70 isan-jato ny saturation, zany hoe ny oxygène ao anatin'ny ran'ilay marary misy midina hatrany amin'ny 50 isan-jato, efa mamofo ny ain'ilay marary rehefa midina ohatr'izany ny tany oxygène, ka mila assistance mécanique, mila assistance respiratoire, zany hoe mila liana réanimation, mila farafarana réanimation, zany hoe tsy vitan'ny le extracteur na oxygène kely hitantsika eny amin'ireny CPC sy eny amin'ireny toeram-pitsaboana, vitsy de vitsy moa no lian'ny réanimation eto amintsika indrisy fa ny zava-misy eto dia alatsaky ny liana réanimation efatra ho an'ny mponina rahetsy no misy eto Madagasikara, zany hoe mbola latsaky ny efatra, tsy ao anaty tsy tatablo akory, mbola farany 10 teto Afritsika, ka mbola mamerina indray zany hoe tokony hiaro teny isika, satria tsisy azo ianterantsika raha sanatrika tonga amin'ny zavatra sarotra dia sarotra ohatr'izany, ka ny zavatra ho takitsika tsy misy atakandro zao de zao, ho an'ny flo io rehefa tsy anao inona de miala teo, fa ny tokony ho izy dia ny fiarovana ireo personnel soignant na ny vahoaka mpitsabo aloha, le mpitsabo, le olona mpitsabo eny amin'ny hôpitaly, satria maro de maro ny etseroa ary tsy hoe angano na arirarira na lainga, fa maro de maro ireo tanora mpitsabo na efa zokiny no nindaosiny ty fahafatesana noho ity valanaretina ity, takina avy hatrany zany ny sin'ny fiarovana faran'izay mafy sy tena mahomby ary fomba ho an'ny mpitsabo na aiza manerana nosy, fa tsy vitany hoe hôpitaly lehibe ihany, zay aloha ray, satria raha ny olona itsabo no marary ary ko maty de ho faty foringana eto tsika menakavy, satria io flo io tsy io mihitsy no andrasanao andeha amelinanao any amin'ny hôpitaly akory, na ireo mpitondra velany ireo miaraka amin'ireo a rehefa marary a mandositra ny velany manao evasanina zay ny fantatr'ireo, fa tsy matoky ary tsy mino ary tsy metehitra amin'ny fitsaboana eto toerana akory, satria efa fantany fa akinanga sy kitoto ny zavatra nataony hatramin'izay, ka takiny zany ny fiarovana ireo mpiasa amin'ny fahasalamana mbola salama tsara, tokony hividianana vaksiny avy hatrany, tsy mila miandry ny fanafarana vaksiny zany, tokony tonga ireo de atao vaksiny avy hatrany zay manaiky atsitrapo atao vaksiny mba hiarovana ny ain'izy ireo, satria ny vaksiny de miaro amin'ny tsy fiavian'ny iray tranga sarotra na de kagravy, manome hery fiarovana ho an'ny vatana avy hatrany, ka ho an'ireo mpiasa ny fahasalamana sy mpitsabo atsika malagasy ireo zany a, tokony avy hatrany zao de zao anio zao zary teny zao de efa tokony efa vita zany raha fitondrana mitsinjo sy mahay ary tena tsimbona ny vahoaka malagasy marina ianao, ireo no tokony prioritaire arovana, ary manaraka zany dia ny fanafarana vaksiny aingana de aingana ho an'ny rehetra aorianan'izay, satria tia mbola averiko indray fa ireo mpitondra tsy valin'ireo efa maro izay feo mandeha
rehefa tapitra nanao vaksiny le hazavan'ireo. Ny tenan'izany no arovany fa tsy ny vahoaka. Tsisy ilaivana ny arovanareo fa nareo alao hoentin'io Covid-19 any. Ny olona itsabo ny vahoaka no prioritera voalohany indrindra tokony ho tsavony sy ho asiana atao vaksiny. Manarakarak'izay dia tokony atao aingana diaingana ny azahoana vaksiny ho an'ireo marefo, ho an'ireo olona mbola salama izay mety ho takatry ity aretiny ity, mora mahazo an'ity aretiny ity. Misy ohatra anankiray tamin'ireo verenao kely tamin'ireo olona mpitsabo zany, tena olona fantatra akaiky satria fianakaviana miarana rary dia namoy ny naman'ny mpiara-miasa aminy, dokotera mpiara-miasa aminy roa. Nisy koa ny ao amin'ny fizarana fanafodin-drimasera ao amin'ny AGR, misy olona fantatra koa narary daholo ny zareo rehetra tao dia nisy anankiroa maty tao. Zay ny takatra sy eno fa dia tsy tamby isaina ireo mpitsabo na dokotera na paramedy no voan'ity aretiny ity. Dia akoatran'izay koa dia ny ambulansy takina ny amoahana ireo 4x4 farafaratsiny hitaterana ireo marary, fa tsy hoe efa hitaterana faty zay vao avoakanareo. Ilaina ny avoay daholo ireny 4x4 rehetra ireny, tsy haiko hoe na nisy firy fa amam-polony aloha izy ireny no hita teo na rentirenty teo, avoay satria mahonena mijery an'ireo marary efa sepotra mbola taritina sarety tanana. Avoay ny helikoptera, nareo mahay manao evasanina, avoay koa ny helikoptera, tsy haiko na firy lazainareo fa folo sa firy ny tabatavaina tamin'ireny, avoay daholo reny anampiana ny vahoaka malagasy. Ny vola misy, avoay ny vola fa aza ahodikodinareo sy apriminareo any fa volam-bahoaka hitsabona vahoaka reny vola reny. Ka atao vaksiny daholo zany ny vahoaka zay manaiky atsitrapo hiaro tena amin'izany fanafody izay tena azo antoka indrindra amin'ity valana aretin'ity izany. Mila fiboana amin'ny saina na confinement intelligent. Zay moa dia arakaraky ny toerana hoe aiza ny tena misy ny valana aretina tena, io le ilaina an'ile statistikany, io ny ilaina an'ile taremarika mazava sy mangarahara sy fantatra mba ahafahana miaro an'le olona hoe ato be de be, tsy misy mahazo mihetsika intsony ato. Fa de rehefa idinao le olona dia ilaina koa zany ny fanomezana fanampiana ho an'ireo zay tena sahirana tsy afaka mamelo tena rehefa idina tahak'izay. Fa ny raha nahita moa zany tamin'ny fiandohan'ity valana aretiny ity. Ary tsy pihana koa fa mbola misy koa ny kolikoly misy ny kolikoly mandoha vola dia afaka mandeha miala amin'ireny barrière sanitaire reny, mandeha makany amin'ny toeran-kafa. Ka tsy anaiky no alevon'io fitondrana io sika malagasy. Mijoroa, raiso ny andraikitsika tsiraray avy, arovo ny tenatsika, dia taky ny fahamarinana ary koa hiady amin'ny tsirariny, taky ny zotsika, taky ny volatsika zay lanin'ireo dia tsy maintsy ho averina ary ho ampiasaina hitsabona antsika malagasy. Amin'ny 13 afakapito zany aprily dia misy fanentanana ny rehetra anao hetsika ampahendrena, zany hoe
non violent, tsy misy herisetra, ary koa tsy hidina any an-dalambe tsika satria efa ny raha nahita ireny von'olona sy fisamborana sy fanagadrana nataony reny, ka samy eny tokantrano avy, eny an-davarangana, eny am-baravarakely, eo am'lohana ny trano no akapokapokytsika daholo zay azo akapokapoka sy ampanenona rehetra, na sifflet, na vilà sarom-bilany, na nininy zany, na sotro, na kapoaka, fa dia vavaka ho an'ny tanindrazana mba ahita vahaolana malaky amin'ity valan'aretina ity sika, ary koa mirary fahasalamana ho antsika rehetra, dia mametraka ny veloma mandram-peona indray amin'ny manaraky indray tompoky lasy tompoky vavy.